vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunang palay aminiran amin'ny fofenao fifanina no iarabako atsika menakavy eto tapitanana ny fianaratso sy ny manodidina ny sabotsy 31 décembre ho avy izao amin'ny 7 ora maraina no amaranantsika ny taona 2024 velona ny Andriamanitsika ary sa metraka defitsika fa tsy maintsy miova ny fiainanao raha lasiana bavy indrindra ianao zay efa namonjy ny fotoana taona andritry ny zay telo volana ny rahantsika teto tarandolo tao jereo tsapao anefa efa manomboka misy zavatra tsapanao be da be eo amin'ny fiainanao eto no anisan'ny zavatra resahako foana ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra tsy ndreko tsara de tsy voatery le zavatra azotsika misy fotoana le zavatra ilaitsika mihitsy no azotsika avy amin'Andriamanitra fa misy fotoana ndray tsara lavitra Andriamanitra rehefa manomana zavatra ho atsika de mihoatra lavitra no zay eritreretintsika no ataon'Andriamanitra anisan'izany ohatra misy olona ny resaka tamiko vo tamin'ny herinandro te za pasteur ozy izy nandehanako voalohany tato de trosana banky de efa mpiretin'ireo banky reo izy tsy maintsy aloha ho ampiakarinay ty ho avy zay any an-trano akaetana de efa hoe niomana ho afabaraka zay pasteur ny alehako tato voalohany ozy izy na varina de zao de ny alehany tao nandeha vavaka voalohany zany de zao hoe hitady vola ivavaka mba hita vola andaovana ny vola amin'ny banky ivavaka mba hita vola andaminana an'izany na varina nefa pasteur vao nanomboka vavaka tato de gaga ozy izy fa tsy niantsotsony ny banky tsy niantsotsony ny heritona taoriana niny izy tsy niantsotsony nefa de fa mpiretina tsy amelanay fa zao de na varina ozy izy vao nanomboka vavaka tato de tsy niantsotsony ny banky zany hoe le vola no tedavy ny andaovana ny volana banky izy tsy nahita vola fa na varina ny banky tsy niantsotsony heritaona taoriana niny pasteur vao niantsondray ny banky ozy izy hoe ahoana le volana aty aminao aty tongavy ianao aty nafinaritra indray nefa pasteur ozy izy de zao efa nanambola ndray atam'izay de nalohako ny vola amin'ny banky efa nanambola de nalohako ny vola amin'ny banky efa nitahin'Andriamanitra zany hoe nisy heritaona zany nafahanandamina ny zavatra rehetrarehetra zany lay fiasan'Andriamanitra nahita anabavy zay ny resaka tamiko ohatra zany ihany koa resaka tokantrano reto resako anao reto nitomany izy fa nisaraka amin'ny vadiny nisaran'le lehilahy de lasa le lehilahy de tena tsindraraha azy de nalehany eo am-piangonana de hoe tompo averen'ny vadiko fa mijaly ahy averen'ny vadiko fa mijaly avereny de nahavariana ny vadiny tsy miverina mihitsy tsy nety miverina ny vadiny nandritry ny teo amin'ny roa taona mahery teo eo roa taona sy tapany mahery kely teo ngama tsy miverina ny vadiny fa le anabavy nanomboka ny vavak'io nanomboka ny sokafan'Andriamanitra ny asa no tahin'Andriamanitra ny tsena de nanomboka niady niaraka tamin'i Jesosy izy nanangana fiainana niaraka tamin'i Jesosy nanomboka ny tahin'Andriamanitra amin'izay izy de nanomboka nanangana trano nahazo tany nanangana trano nanomboka nahazo fiara nanomboka ny tahina tamin'ny zavatra rehetrarehetra izy rery ny vadiny tsy niverina mihitsy izy rery nitahin'Andriamanitra niakatra ny fiainana izy efa tafita efa nambinina be iny zay ny vadiny vao resy avy any amina vehivavy avy any resy avy any vao nandadiladina andeha nitsofoka ny izy ty ny hoe ndeha hiverina tao tokantrano aniny hiverina hivavaka aniny izy efa resy le ranga
iny vao hoe miverina ivavaka zay vao verina nompo an'Andriamanitra de iny vao de iny izy efa resy iny moramora tamin'le anabavy no niteny taminy zaho izy tsy mandray anao raha tsy vonina ivavaka ianao tsy miaraka aminao raha tsy vonina n'olo tena ao an'Andriamanitra ianao zaho izy le anabavy tsy tao am' Jesosy nanangana ny fiainako noho izany tsy miverina mivady tsy kesenao Andriamanitra daholo nanome iny le rahalana nitsy tena kely de mibebaka na n'olo tena indraindray zava-roatra zany ny fiasan'ny tompo tsy voatery androany de androany miverina ny vadinao tsy voatery fa misy lalana sokafan'Andriamanitra ao hita iny ny tompo anao atonga anao tsy etehitra amin'ny vadinao atonga anao tsy atoko ny vadinao ary rehefa tahin'Andriamanitra sy manan-karena ianao eo vao averin'Andriamanitra ny vadinao ny tao planin'le anabavy nandehana ny vavaka de tsy hoe vola tsy arena fa hoe eto ambavaka pastera ny vadiko iverina fa mijaly zay lasa ny vehivavy le vadiny tsy nety niverina nandritry ny roa taona sy tapany fa ny fiainany no novan'Andriamanitra lasa nanan-karena sy tahin'Andriamanitra de avy eo am'izay rehefa nitahin'ny tompo izy zay vao nijokojoko ny vadiny avy any niverina zany le fiasan'ny tompo ka le hoe valim-bavaka indraindray tsy le eritseretitsika io le hoe tiany nangatahako de iny no azonao fa manana hevitra tsara mihoatra lavitra no zay eritseretinao Andriamanitra ary zany no ampahirezana antsika eto fianaratsoa hoe ity 2023 ty de esorony ranomaso esorony alahelo afaka anangananao Andriamanitra ary manana planina Andriamanitra planina tsara lavitra hitahinanao sy hitahinany tokatranonao tao anaraka fijorona vavolombelontsika amin'ny fofenao fifaliana no niarabako atsika menakavy ravoravo fanahako ravoravo foko hitondra atsika ndrato aminatin'ny fandarana impact amin'ity fotoanan'io ty inona ndray no vokatry ny fanomponan'ny tompo tsy lany ireo fahasoavana be dabe zay fanovana nataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona famonjena fanafatina amin'ny fahazaran'ny ratsy fanasitranana fitahina rabola sy ny zavatra rehetra izy mirahalahy reto ny eto miaraba anareo mirahalahy miaraba amin'ny pastera de miaraba amin'ny fiangonana miaraba amin'ny firay fanantenana de miaraba ny reto teknisiana eto izy moa ny anaranao rahalahy Zanao ny anarako Zanao arin'ny rahalahy tsy izy moa ny anarana Tojo misy fijorona vavolombelona entin'izy amin'ny rahalahy reto inona ny zavatra nataon'ny tompo taminao rahalahy Zanao rahalahy Tojo ny zavatra nataon'ny tompoko tamiko zany de fiovana sy fanafahana na tamin'ny fahazarany ratsy satria za zao taloha de tena tao anatin'ny fahazarany ratsy tanteraka mihitsy pastera ary za zao mihitsy ny anisany nakahala n'ity fiangonana ity satria tsy tao anatiko zany le Jesosy fa raha ao anatiko le Jesosy de tsy tokony akahala fivavahana na aiza de rehefa nandeha zany mivadiko mivavaka tany amin'ny fiangonana hafa ray fa tsy tononoko le fiangonana ary rehefa nandeha izy le mirahavavy le nijoro vavolombelona teto reny moa mivadinay mirahalahy de nisy an'le vavaka délivrance ho an'ny fo reny nandeha tamin'ireny mivadiko de raha namonjy an'ireny izy de afaka ary raha afaka izy voninahitra ao an'Andriamanitra fa ifanafahana ao anazy iny na tonga na ho resy lahatra hivavaka ifanafahana mivadika iny nafahan'ny tompo na tonga na ho resy lahatra hivavaka ka za miteny andreo rahalahy sy anabavy hoe io famafisam-po famafisakatoko io de mahatonga fadiran'ovana ny ara-panahinao io ary mahatonga anao tena tsy tian'Andriamanitra zany io ary za zao miteny aminao zao nakahala ny pastera Hertina ary tsy tia ny pastera Hertina mihitsy fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa raha misy alelovako indrindra araka maray aman-dreny de ianao pastera ary za de tena vao miteny fotsiny pastera ery ambony pilipitra ery an'le asan'Andriamanitra de za de tena tianao an'ireny mihitsy voninahitra moa an'Andriamanitra fatateraka izy zao ary zay koa pastera zay tamin'ny mbola vao nanompo an'Andriamanitra tsisy zay tsy nahitanay za zao miteny aminao zao teny anaty rano ny asako teny anaty fotaka mipetraka tsisy zay tsy nahita manodidina tsisy zay tsy nafantatra ny olona fa za zao rovotra vorodamba rovotra amin'ny patalohako fa ty masinareo zao mahita ahoana fijerevanareo anazy zao manome voninahitra an'Andriamanitra sa manala baraka an'Andriamanitra angamba hitantsika fa manome voninahitra an'Andriamanitra angamba zao poziko zao hitanareo raha lasy anabavy
misy zavatra miova efa tena misy zavatra miova pastera ary tsisy jetsy gaga ny olona amin'izao fa voninahitra amin'izany dia ameko an' Jesosy rery ihany an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra satria za zao a asa raha mba fantatry pastera le ohatry ny trano vorona kely le ohatry zao reny tamin'ireny zay pastera nitsofoka ny tranona fitoerana amborona fitoeram-borona dia ny gana ao ambany a dia zay ao ambony dia nitadidiko mihitsy ny torotenin'ny pastera ny ray andro zay te ho afaka ve anao izy pastera nareso pastera tovy nanao fandarana tamin'izay dia tena nisy etaeta be mitsitsy aty anatiko aty zany hoe io etaetanao io zany tena hitan'i Jesosy mihitsy hoe raha misy olona raika tena mangetaeta te ho afaka dia ho afaka satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha zanaka ny anafaka ozy izy dia ho afaka tokoa ianareo ary toy izao ny tiavan'Andriamanitra nyty izao tontolo izao ity nomeny ny zanany lahy tokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany hoe misy fiainako mandrakizay zany ao amin'i Jesosy ao misy fiainanao mandrakizay koa ao amin'i Jesosy dia niova tanteraka dia tena niova tanteraka misy ny olona milaza hoe ny ampafolo-karena zay hoentinay hony pastera hony ny bekibo amin'izany ny ampafolo-karena zay hoentinay hony tsy marina hony zany fa tia milaza aminao fa fivavahana mavelona anay toy izao fivavahana mampihinan-kanina anay toy izao ary tsy nihinan-kanina zay raha tsy mivavaka tsy mihinan-kanina zay ary tsy mitafitsy ohatr'izao zay dia efa mba nanahoana le mipetraka tamin'ny tranom-borona taloha dia mipetraka tamin'ny tranom-borona zay dia manahoana amin'izao amin'izao zay efa manana trano a voninahitra ho an'i Jesosy fa efa manana trano zay anaovanay selila misy trano anaovana selila aho ary za koa pastera efa nanao voady teo an'i Jesosy a efa mividy ampli bafle zay fa akomaly a hoentina hitory teny Akalamanjana dia za zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mivoady ozy areo tsy mivoady zay mivoady zay mirahalahy reo mantsy miasa latsinainy talata larobila ka misy zoma dia sabotsy a mivavaka aty zay isaka sabotsy dia le toriteny le azoko aty am-piangonana reny hoentinay reny hoentina hitoriana filazantsara efa nahazo fiara iny ko efa nahazo sipraintery zay le nentinay teto le nijoroana izy miraha vavolombelona teto fa iny dia voninahitra ho an'i Jesosy iny ary zany mihitsy ny natonga anahy tamin'izy efatra izy telo mena da hoe zaho a tena zay mihitsy ngamba nikasika Andriamanitra fa ozy izy Jesosy aty anatiko hoe hoeto amin'i Jesosy aloha io premier versement io aloha ameo an'Andriamanitra marary zany pastera marary zany hoe vola premier versement anao tsisy ho anao na dia niariary fa atotonao ho an'ny ary hitan'i Jesosy zany fihetseham-ponao zany ary ankafan'Andriamanitra lalana mihitsy zany fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rahalahy tojo zay ny zavatra inona ny azony rahalahy tojo tenenina melony anohizany zano azy voninahitra aloha dia an'Andriamanitra rery ihany ny fahasoavana nataony Andriamanitra nafahany ahy dia tao anaty fisotroana zao fitsangatsangana zany nataoko dia nakala n'ity fiangonana ity voalohany indrindra aloha tamin'ny fisotroana rehefa mety karazana bara rehetra fa tsy niteteziko tany Andravangy ary tany 67 rehefa karazana baraka eto Antananarivo tsisy zay tsy hitako ary tsisy navonjy ary eo na ray ary fa resaka toriteny navonjy ahy nakala amin'ny pastera rehetrarehetra tato amin'ity fiangonana ity nefa ny ratsy nitatoko nefa tsy nampahova mihitsy tsy hoe fiangonana akory nampahova fa noho ny toriteny nataony Andriamanitra nataony tanin'ny mpanompo ny nampahova ary eto dia ifonako amin'ny mpanompon'Andriamanitra pastera ity na zavatra nataoko indrindrindra nakalako amin'ny fiangonana hatramin'izay dia etiko ifonana zany dia faharoa manarakaraka izay ny nataony Andriamanitra taminay zany tao anatin'ny fahatrana lalina zay tao anatin'izay fisotroana zay tena fahatrana lalina nahazo anay tao anatin'ny tenen'ny ralazanao tefa tany amin'ny trano vorona nisy anay tany anatin'ny fahatrana lalina zay sarona tany Zordir zay maka sarona volany atao takotra any Zordir vita zay tsy nanana fahasambarana za zao valo amin'ny 3 taona zay nijoroako teo an-tseo an' Jesosy raha nandritra zay 3 taona zay nefany nahitako fahasambarana be 3 taona nandanako nakany tsy nahita fiainana nazava marina fa nisy vola teo am-pelatananay fa vola ohatrany hoe azo amin'ny fahazarany ratsy fotsiny fa nitenenina ny rahalasy anabavy raha me zay maheno zao avatra zao aloha ny Jesosy rery ihany ao rery ihany nahitanao lalana sy fahamarinana ao rery ihany nahitanao fiadanana zay tena olona nahantra velona izay ary tsy nirarahan'Andriamanitra
fa isorako an'Andriamanitra fa zasiny ankonako dia vavaka izay ao irerianina hitany fahasambarana. Fa efatra ny tsindriko azay, raha ohatra koa ianao andia hivavaka aza dia tia mangataka hoe Jesosy nafahanao hoe makaty am-piangonana ianao dia nafahanao ohatra hoe marary ianao dia izay fotsiny nandananao ty am-piangonana hoe dia azo vola ianao. Tsy izany natao hoe fivavahana. Ny ataonao hoe fivavahana dia andraisanao an' Jesosy, tsy misaintsaina any aty an-tany mihitsy zany ianao raha tia hita soa, fa misaintsaina any any an-danitra. Dia tena miresaka mpino rehetra mihitsy raha azo atao re tompoko. Aza mangataka vola mihitsy ary aza hoe ny aretinao ihany ny andananao ty am-piangonana, fa ny ataonao dia fifandraisanao an' Jesosy rery ihany ny zava-dehibe. Izay ny tena zava-dehibe fa rehefa voaray anao zay, rehefa vitanao zay rehetrarehetra zay dia ain'Andriamanitra manova zavatra rehetra. Za zay hitanao zao tena atao anatin'ny fijangajangana, tsy miraharaha fiangonana, misotro toaka, fa atao an' Jesosy rery ihany nahitako fahasambarana, atao rery ihany nahitako fahalalana. Araka izany zavatra mahazo anao zany dia tena ny aina atao anatina fahantrana lalina. Tao anatin'ny firy-taona teo zany ny tena ny ainanareo, tao anatin'izay fijaliana fahantrana. Raha tsy diso zany dia hoe nampivoatambarina ireo mipetraka eny an-tanimbary tena samy mihitsy le tranona fitoerana vorona. Firy taona teo ny ainanareo tao anatin'izany? Tao ny ainana tao anatin'ny fahatrana zany dia za zao 7 taona, 5 taona zay ny aina tao anatin'ny fahatrana lalina. Zany hoe vao nanomboka voateraka mihitsy zay dia teo andray aman-drenanay mihitsy dia tena fahatrana lalina nisy anay. Ary raha ohatra hoe n'olona tia versé zany natao hoe olona ohatran'ny 4 mihitsy zany, zay mihitsy ny tena filaza azy. Izay mihitsy tena hoe 4 mihitsy satria ny akanjo anaovanao tsy zarizary, afotsy sy miparasy feno ny akanjo. Tena zany tena efa tena ao rery ihany nahitana fahasambarana ao an' Jesosy rery ihany. Firy taona no sotroinao toaka? Ny sotroko toaka zany nanomboka teo amin'ny 9 taona teo zay dia efa nanomboka nihinana an'izy io. Zany hoe teo amin'ny 9 taona? 9 taona zany nihinana. Tena izy tena raha vao miratra za zany natao hoe raha ohatra hoe alatsinainy talata larobia eo ihany tsy mihinana fa vao manomboka alakamisy zoma sabotsy. Ary raha mandeha ray dia amin'ny 2 alina vao mody, amin'ny 2 amin'io tsy miraharaha vady aman-janaka. Dia eniko ihany zany rehefa vady aman-janako re eniko vavaka anay reny CD reny potehako, vao maheno toriteny dia efa piako i télé io. Fa voninahitra an'Andriamanitra fa rehefa tsy maheno toriteny ty sofiko ty na hira-piderana dia tsy mahazo aina amin'izao. Voavonjy ianao zao? Tena tsapako hoe tena faly tadidiko le toritenin'ny pasteur retina le miteny hoe zao izy ny tenin'ny pasteur retina lasa mihinana sakafo zay mbola tsy nohaniko. Ary zao zay na makany an'ireny hôtely reny tsy voninahitra an'Andriamanitra fa dia mihinana sakafo tena mba mijery an'le boky reny zay, sokafana le boky dia mihinana ara-dalàna, tena mihinana ary tena mihinana ary mba mihinana an'le lafolafo ihany fa tsy hoe le moramora kely akory. Dia efa mba navita trano koa nareo zao? Dia saorana an'Andriamanitra aloha tamin'izany ny kodoronay tsisy kodoro zay fa lamba ny avelatra. Voninahitra an'Andriamanitra fa epôzy za daholo ny fandriana torinay, mampiditra kanalina zay mba misy écran plat ao an-trano, vita carreau. Zay no vita transoma tsara, varavaram-by varavaranay dia saorana an' Jesosy zany rehetrarehetra zany. Dia mba hitan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina hoe reto le olona tsy nanan-kely io fa le 4 mita amin'izany fa tena hitan'ny olona ary hitan'ny olona hoe vao vavaka reny dia nio. Ary zay raha vao misy olona mitady dia ao an'ireo olona le mivazavaza hira-piderana ao zany raha vao misy mitady zay dia ao ambany eo misy olona satria mantsy tenay ny radio zay vidy bafila le bebe zay dia mba manefa ny zay ataonay mafimafy le izy. Dia raha vao misy mitady zay dia ao an'le misy bafila maneno ao le hira-piderana ao. Alleluia. Dia mba efa tena niova zavatra rehetra? Tena niova, tena voninahitra an'Andriamanitra io fa nitenenako amin'ny mpino fotsiny hoe aza verin-dalana fa mirosoa dia aza mitady vola eo anareo hoe miteny an'i Jesosy hoe ame vola Jesosy na ny aretina fotsiny tao zay alana ny aretina tsy izany fa ataovy mihitsy aloha fifandraisanao sy Jesosy dia manampy anao ny zavatra rehetra fa zay tena olona nahanitra tsy nanana izy azy. Ary nakala zay raha vao misy rarany amin'ny olona tsy asain'ny olona zay satria mahanitra zay. Tsy misy mpanasy zany zay mahanitra. Tsy rarahin'ny fianakaviana? Tena zao raha vao misy olona manao rarah ary ny olona hoe manao rarah dia tsy maintsy miantso. Zay arakaka. Raha lazanao maraparanantsika azy na tsy aro afaka tsara keo raha lazanao zao? Tena na tsaro afaka pasteur. Ary raha lazanao firy taona no nandevozon'izay fahazaran-dratsiny?
tena efa ela efa za zao zany efapolo taona tamin'ny 4 avril teo voninahitra ho an'ny tompo moa fa rehefa tsy maty zay tsy maty tsony ary rehefa tsy voan'ny famisaviana hatramin'izay mivadiko dia tsy maty tsony amin'ny anarana Jesosy fa na izy nareo raha lasy anabavy rehefa tsy maty hatramin'izay nareo dia tsy maty tsony amin'ny anarana Jesosy satria tanan'Andriamanitra ny ao aminareo ao. Ianao koa zao fa mba niala tamin'ilay trano efa tena niala mety ny fiainana efa misy carreau tranao misy télé misy écran plat misy le canal reny zao ny télé tserenay fa tena fa nenay zay mantsy mifanakaiky tranao paster etsy ny rahalahako dia eto ary mahatonga anahy miteny an'ity hoe io fifamatoranao amin'Andriamanitra io dia misy impact be anao amin'ny Jesosy io zany hoe volanao zany mila mpifamatoranao amin'Andriamanitra ny tenanao rehetra mila mpifamatoranao amin'Andriamanitra nazahoanareo ny sprinter io tena hoe le fanomponan'ny tompony tena tsapako mihitsy zany paster satria raha tsy nanompo an'Andriamanitra zay tsy nahitany ipetrahana io raha tsy azonay io raha tsy nanompo an'Andriamanitra zay tsy nahazo any tômôbila io zay raha tsy nanompo an' Jesosy zay tsisy voninahitr'Andriamanitra miseho ohatr'izao zany hoe ao ambadiky ny fahafahambaraka dia voninahitr'Andriamanitra fa ny fahafahambaraka hatramin'izay paster voninahitr'Andriamanitra miseho aminay ary zasy ny ankonako efa niteneniko an' Jesosy mihitsy fa raha zasy ny ankonako dia hanompo an' Jehovah mandrakizay zay ary tsy ala amin'Andriamanitra zany tsony aina mifetra efa hitahitany fianakaviana sy manodidina ny mitaingina fiara am'izao tena efa hita amin'ny fiarahamonina hoe tena momba anareo marina le Andriamanitra ary tena marina tokoa pastera hoe ianao rehefa tena mijoro tsy mila mandresy lahatra olona be tsony fa mifetsika eo fotsiny dia efa fantatr'olona hoe tena mpivavaka marina eny Soavy Masoandro efa hitan'ny olona rehetrarehetra zany tena efa hitan'ny olona ary tena efa fantatry ny olona dia polisy manarakaraka an'izay tena isorako an' Jesosy mihitsy ty ary voninahitra ho an'Andriamanitra matoa tsy vita mariazy nandritra an'izay 40 taona ankarangidiny zay dia efa tena fitondran'Andriamanitra mihitsy nitondran'Andriamanitra anao mariazy anahato ary zatsy tsy afaka ny vezivezy mihitsy ny saiko fa tonga dia hoe efa fitondran'Andriamanitra mihitsy nyzany io fitondran'Andriamanitra fa miteny anao za dia mitrodranan'reto raha lasy anabavy reto fa raha vitan'Andriamanitra nitahanay dia vitan'Andriamanitra koa mitahanareo fa raha misy ady raha ohatra misy ady lalovanao tsy mahafinoa ny ady lalovako ny lalovanao rahalahy tsy mahafinoa ny ady lalovako ny ady lalovanao raha nabava eritreretinao fa tany anatin'ireny fopotr'ireny ty ahitanao asa raha hoana ny fijerinao amin'izao tao anatin'ireny tena tsisa zay ilana azy matory amin'ny tany matory amin'ny golaka ny tonga dia reny arefo reny tsy haiko iza mahafantatra arefo reny ny tafotranonay fa voninahitra ho an'ny tompo manana trano zay zao matory tsara tena mivavaka tsara tena manao an'izay tiana eo atao mihitsy ao amin'ny Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra so raha tsika ny tompo zay fidiny vavolombelony rahalahy tojo rahalahy zanao zay zay tena hoe fidiny vavolombelona hitany hoe olona mafana fo zay tany anaty lavaka no natsony ny tompo dia tena hitanao amin'ny hafanapony an'le mijoro vavolombelona fa tsy olona tsotsotra zany izy mijoro vavolombelona fa tena hoe olona ny zavatra ny vatanteraka maheresitsika menakavy ao manaraka entiny etondray ny fijoroana vavolombelona sy ny impact manaraka mino fanandray hery sy fahasoavana tsara tsika tao anatin'izay ho tahiny tomponareo rahalahy tahiny tompo paster veloma rahalahy tojo tahiny Jesosy tsika veloma tokoa amin'ny manaraka indray izay sy zay ny amin'ireny fijoroana vavolombelona sy ny rehetrarehetra ireny sabotsy 31 décembre ho avy izao eto tapitanana ny fianaratsosy mandidina marina ny taona amin'ny fomba makotrokotroka isika andraisana fahasoavana mba eto indray zany ny tenako efa naverimberiko kely moa zany zay fa eto afianaratsoana marana ny taona ary mba hitondra mambavaka anozina zay moa le resakitsika tao anozina ny fahantrana anozina ny trosa anozina ny fahoriana ozonina maina hatrany amin'ny fakany ka amarana antsika azy araky nefa niteniko tamin'ny herinandro teo dia mba hizaravary ihany aloha tsika
ho an'ireo le tena hita hoe tena sahirana satria misy any ny tena sahirana ka tsy vavaka fotsiny nataona ianao tsy fametratanana fotsiny nataona ianao fa omena ivary ihany koa ianao kanefa mbola averimberiko mandrakarivo fa ny fizarana ivary eo dia nataona isy tomana anao fotsiny tsoroko mihitsy zany isy tomana ianao mba hanatona an' Jesosy satria ny vary tsy mahavita taonanao ary tsy mamany olanao pastertina tsy mamany olanao ny fiangonana vaony oloko tsy mahavany olanao fa Jesosy sy Andriamanitra irery ihany no afaka mamproblèmanao fa amin'ny alalan'ny reny hoe sahirana ianao tokony karama kely ianao tokony anao antena dia tsy hoe eny mety hoe zay koa mba vitana filaza azy hoe tambatambazana vary mihitsy ianao ivavaka fa ny zava-dehibe eo tompoko tsy vary tsy le vary hozaraina esory ao atsainy zany ny anao zany mety ozy hoe iazakazaka ianao akavary fa hozaraina ny vary fa ny lehibe lavitra anao ny vary dia nitoroteny sy ny fampianarana ary mivavaka ataona eo anao eo satria zay mino fa rehefa mino ny vavaka atao ianao miainy nitoroteny ianao miova ny fiainanao isafatra be da be tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra amin'ny akonanao ary rotadidinao zao toroteny zao hoe akavary ny nalehako tany tady vary nalehako tany angataka fanampiana nalehako tany fa hovain'ny tompo ny tantaram-piainanao ka maherezintsika menakafa dia be da be ny fahagagany be da be ny fahagagana ataon'Andriamanitra ary tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'ny tompo itsika izay manatrika an'ireny fotoanao isan'andro isan'andro reny moa dia maheno ny fijoroana vavolombelona lefako isan'andro isan'andro fa manao zavatra ny tompo sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Antarandolo ambadiky ny station na essence Shell ao ambadiky zay no misy an'io trano fivavahana vahaony oloko eto Antarandolo amin'ny 7 maraina tsy diso tsy ndriko tsara rehefa ho avy dia teneniko foana hoe azatara mba andraisantsika ny fahasoavan'ny tompo izany rehefa tsy ho avy dia aza tonga mihitsy ary rehefa ho avy dia tena tongava mihitsy ara-potoana satria tsy manao fotoana amin'ny pasteur teny ianao fa manao fotoana amin'Andriamanitra ny tenako no hiaraka aminao hitondra ny toroteny sy mivavaka amin'ny fotoana io dia tongava soa tompoko andray ny fahasoavana sy ny fitahiny tompo tsindriko tsara foana eo atsika zay tena mila mba fanampiana kely amin'ny resaka sakafo dia izaran'izay tsika ny pino tsika pino maro efa tahin'ny tompo mitondra vary omentsika ho an'ny tsy manana eo amin'ny raiky lao sasana eo dia omentsika ho an'ireny tena tsy manana ireny veleo matompoka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety sy mba asy